vahintsika faharoa ary amin'izao atoandro izao dia ry zareo avy eo amin'ny asanaty famigitraka ahitantsika ny asany gitraka sy altin gitraka rabanareo reo mirahalahy tonga sao tony fohita lavitra amin'izao atoandro izao inandray ary no atodritsika ho an'ny mpijery ia dia abitsikitsikina ihany koa ny arabanay ny eme dia arabanay nareo vahoaka ny mahajanga izay mijery ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny M3 TV amin'izao ora sy fotoana itenenanay izao raha tratranay mpisakafoanina moa anao dia mirary fahazotomana ho anao izahay misy mihitsy ny vaovao matoa izay miakatra tonga eto avy amin'izany association izany isoranay aloha nahary satria dia zany hoe tanteraka iny fizarana ny bady ho an'ireo mpikambana satria anisany tena nampisolana antsika tao anatiny association asanaty famigitraka rehefa misy ny hetsika izay atao izay bady zay misy foana ny fangaro ny tonga ny tsy mpikambana tonga ny mpikambana dia zany hoe ny zanay zany nanamboatra nyny bady iny dia nizarana tamin'ireo mpikambana tsirairay avy ao anatin' zany association asanaty famigitraka izany zany hoe amin'izao fotoana zany dia efa manana zay bady zay amatarana andreo mpikambana zay ao anatin'izay association izay nietsika manaraka efa nampahafantarina andreo ao anatin'izany association asanaty famigitraka zany fa misy zany ny fizarana kilalao ho an'ireo zanaky mpikambana zay ao anatiny zany association asanaty famigitraka izany ny tokony tamin'le 23 teo no nanaovana azy 5 nisy ny fandaminana teo amin'ny toerana zany satria nampiasan'ny fanjakana io toerana zay ao amin'ny maison de la culture io marobe tamitsika tao anatin'izany association asanaty famigitraka zany no tonga tamin'le 23 fa 5 zany hoe tsisy zany le izy misy koa moa tsy nafantatra satria tamin'ny andro fangalana n'io bady io zay navita aloha dia nody aloha dia tsy nafantatra ny fiovany programme zany hoe ny programme atsika zany dia nandroany le 24 décembre amin'ny 2 ora ao amin'ny maison de la culture amin'ny fizarana an'izay bady zay fizarana an'izay kilalao an'ny mpikambana zay zafady Aldin dia anampioka ny ten'ny asany teo zany ho antsika zay tonga ao amin'ny mpikambana zany mandesa bady iny tonga dia ataontsika ravaka dia iny bady iny zany izy koa vao tsisy sary tampaka dia alanay tsiny zany fa tsy hamenay soma io zanaka anareo raha ohatra zany tsisy bady tsisy sary le badinao dia raha ohatra koa teny badinay koa adino an-trano any koa dia tsy anatin'le mahazo soma zarana eo koa zany ianao satria badinao adina anatin'ny tranonao any dia manentana antsika jiaby zany zay mpikambana nahazo bady reny zany mba ho tonga amin'ny maison de la culture nandroany amin'ny 2 ora tsy ho diso mba hizarana le soma izay nomaniny association asanaty famigitraka zay zany hoe misy teny kely izy ty avy amin'ny président d'honneur anay zay tsy iza fa asanaty famigitraka zay maro ny atsika miteny hoe efa eto mahajanga izy efa eto Madagasikara zany hoe mbola any Norvège izy amin'izao fotoana izao tena tiany dia tiany niaraka ny anao fety amintsika rehetra mpikambana indrindrandrindra vahoaka malagasy vahoaka ny mahajanga satria asanaty famigitraka dia avy eto mahajanga eto ihany koa no misy an'izany zany fikambana zany efa misy mipariparitaka eny amin'ny reo toerana maro samihafa eto Madagasikara tiany dia tiany niaraka hifety amintsika 5 nony fanomezany toko moa fa anosika n'ity fikambanana ty ho lasa lavitra dia mbola tsy tonga izy tamin'ity taona ity fa mbola mampanantenantsika izy fa ho tonga hiaraka anao fety amintsika ihany koa fa dia zany hoe misy zany ny soma zay avy amin'ny président d'honneur atsika zay atolotra ho an'ireo zanaky mpikambana ao anatin'izany association izany ampatsivina eto fa tahaky ny karapanondry ihany koa ireny bady ireny zany hoe tsy tokony olo hafa zany no mitondra an'izay bady zay raha vao tonga ao zany hoe tsy tokony hoe solotenanao zany no tonga ao hitondra an'le bady fa le anao tompon'le bady mihitsy no tonga ao maka an'izay kilalao izay feno dia feno fa dia eto zany zay dia efa mirary sosahady ho an'ireo mpony mahajanga ny malagasy rehetra zay solonay tena eto moa zay Rosy Aldin ao anatin'izany association asanaty famigitraka izany solonay tena avy amin'ny fikambanana eo ihany koa président d'honneur anay zay any ampitan-dranomasina any dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra ary ho sambitratry ny taona 2017 io eny ary dia isorana i asany gitraka sy Aldin gitraka
ao anatin'ny association asanaty mpamigidrika ny vehita tamin'ny fahitalavitra tamin'izao atoandro izao.